Mitohatra ny asa fanatsarana ny tombom-piantsoana fandrosoana na fahasankarana araka ny nahafantarany maro azy mialohan'ny ny vanim-potoana ny fahavaratra. Tsy nijanona tamin'ny fametrahana ireo lavarangana misy tafo ihany ny asa fa nidroso tamin'ny fanamboarana ny lalana ao anatin'ny tombom-piantsonana ihany koa. Ireo mpitantana ny KMTNF komita mitantana ny tombom-piantsonana nasionaly fandrosoana araka ny fanazavany Andriamatoa Patrick Andrianandrasana. Arak'izao zavatra hitantsika zao moa zany dia mandeha ny fanamboarana ny foto-drafitr'asa fanatsarana ny tombom-piantsonana fandrosoana nasional eto tombom-piantsonana fahasankarana taloha. Miezaka hatrany zany ny komity mitantana ny tombom-piantsonana nasional eto fandrosoana fahasankarana ny nahalalan'ny olona anazy hatramin'izay miezaka manatsara sy manavao amin'ny foto-drafitr'asa mba homendrika ho toerana handraisana an'ireo mpanjifa zay efa nanjifa hatramin'izay ka iverena ny fampikisana indray eo amin'ny mpitantana sy ny mpiasa sy ny mpanjifa ny tombom-piantsonana aty. Arak'izao hitantsika zao efa nisy ny foto-drafitr'asa toy ny hoe fanamboarana ny tafo fandokoana an'ireny kooperativa rehetra reny fanatsarana ihany koa ireo foto-drafitr'asa izay efa somary efa antitra teo aloha dia niezaka zany zay nanatsara sy nanavao. Arak'izao hitantsika zao moa zany efa nisy ihany teto zany goudron pavé fa nisy fahasimbana dia miezaka zany ny komity KMTNF zay ny anaran'ny komity mitantana eto amin'izao hivoroana ny mpiasa eto amin'ny tombom-piantsonana tomobila chauffeur ary misy filoana kooperativa koa mitambatra ao anatin'izay miezaka manatsara sy manao an'izao foto-drafitr'asa rehetra izao. Mpitondra tenin'ny mpiasa tsy misy famatsim-bola manokana amin'ny fanatanterahana ireo asa fanatsarana eny an-toerana araka ny fanazavana hatrany. Ny vola miditra ao amin'ny tombom-fiantsonana ihany no tantanina sy ampiasaina amin'ny fanatanterahana ireo asa ireo. Aorian'izao dia mbola maro ireo asa fanatsarana kasaina atao. Izao dia natao mba hampitombona ny fampitokisana eo amin'ireo mpiasa, ny mpitantana ary ireo mpanjifa. Hitantsika zao moa zany hoe mandeha zao fanamboarana an'ity fanamboarana pavé atao zay hamafy orana an'io zany hoe alohan'ny tena ireo atongavantsika ny fahavaratra zany dia ezahana tsy maintsy atao zay farany aingana sy vita tsara ny foto-drafitr'asa zay atao satria hitantsika taloha dia rano be ty amin'ny ambany teo vavy kely ny orana isan'iny orana kely telo andro teo iny zao efa nanomboka nisy rano kely miangona teto nisy fotaka dia izay mihitsy zany no ezahana hoe mba tsy ho tratra ny fahavaratra izao asa zao fa manapahatonga ny fahavaratra zany mba efa vita have tsara daholo dia mba hahafahan'ny rano mikorina tsara tsy miangona ato amin'ny tombom-piantsonana zany dia mbola fidiram-bola ato anatin'ny tombom-piantsonana ihany no anaovana ihany zao asa fanatsarana sy fanavaozana ny foto-drafitr'asa zao zany hoe le fidiram-bola hatramin'izay ihany zany hatramin'ny mpitantana ny fandimby teo ihany no hoezahanay zany ho tsara tantana le vola mba hahafahanay zany manatsara sy manavao ny tombom-piantsonana ito fa hatreto aloha mbola tsy misy mpamatsy vola hoe privé na ohatr'izay na ny fanjakana fa zay mino fa rehefa hitan'ny mpiara-miombonantoka zao asa fanatsarana sy ezaka zao dia tonga ihany ny fiarahan'ny asa eo aminay sy ry mpamatsy vola.